ahoana marina fanjakana tena misolo tena ny malagasy marina ve izao rotony izao ny fitondrana tary ny filo Andry Rajoelina rotona izay nahitana zavatra maro nitranga ary tsy de mahasoa ny firenena loatra mbola mipetraka ihany koa ny fanontaniana raha toka tena ny vahoaka malagasy maro anisa noho nifidy azy ireo tamin'ny taona 2024 iny fifidianana tena demokratika marina ve no natao tamin'izany misy ve ny fikasana ampiasa hery tamin'ireny fotoana ny fifidianana ireny fanontaniana maro ireo ary nanao ezaka amaly izany ireo loholona nandray ny andraikiny tokoa ny loholona ka nanokatra ny enquête parlementaire momba ireo lazaina fa dossier efatra izay mafampana nandritra izay rotona izay vita tokoa ankehitriny ireo fanadiadiana ireo ka nanao fanazavana izany izy ireo omaly alatsinainy fa 20 ny volana janoary ny raha roa amin'ireo efatra nanaovana fanadiadiana aloha dia mety isy fifandraisany ihany raha ny fotoana no jerena voalohany ny fanadiadiana ilay raha doublon nandritra ny fifidianana filoam-pirenena dia samy nahafantatra daholo isika fa ny filoha-levitry ny Siony teo aloha no efa nilaza izany tamin'ny fomba ofisialy vokany dia no esorina na noterena ametra-pelana izy tamin'izany toy izao ny famitiana ny olona ny vokatra izany fanadiadiana izany ny famerimberenana ny anaran'olona ao anatin'lisy mpifidianana indray no natao tateoriny anetsemana ny anaran'ireo olona tsy atokisana loatra amin'ny safidy zay ataony ny antony zany mora ny mahatratra sy mahafantatra izany indrindra raha nisy fisapakevim-bahoaka teo aloha satria eny sy tsy ny fanontaniana ary fantatra mazava tsara ny tonga ny fidy sy ny tsy mifidy ary ny voka-pifidianana mora tratra sy misaina ny toy izany ka ny ova ndray mitetika dia ny fampiasana laharaka ara-panondro miverimberina natao avy amin'ny kara-panondro sandoka afaka ampiasaina miaraka daholo reo fomba fangalaram-bato ireo ary manampitrotraka koa ny fampiasana bileta tokana voamarika meloha manamora ny fangalaram-bato ny fanendrena ny sefokotany zay tsy maintsy mandray baiko avy amin'ny ministera ny atitany raha teo no tompona ndraikitra mamoaka ny kara-panondro zay nisy ny osoka tamin'ny fifidianana nanomboka tamin'ny 2024 manaraka ny fanaovana osoka amin'ny kara-panondrom-pirenena sy ny tsy fahatomombana ny sora-piakohonana ary farany tsy fahatomombana ny lalàna mikasika ny fifidianana nitondra porofo mazava moa ireo loholona nanaporofo izay rehetra nolazainy izay reo izy ireo tompoko olona tsy nifidy reo le olona soratana ao anatin'isy mpifidianana fa tsy ilaina akory ny fidianany ary zay ny atsona hoe kanety la glace sapiona ny reto fa betsaka tany amin'ny boroboko tany rehetrarehetra tany tsy misy naky reo ny dikany de zao tsy ilaina mifidy nge ireo olon'ireo zay mala glace azy fa lay telopolo sy le folo sisa no mifidy ary voatoka ny fandreseny ilay manana an'le telopolo mazava be izany fa de nisy fangalaram-bato
nandritra ny fifidianana ary ninina natao izany natao izay tsy nahafahany mpifidy sasany izay fantatra fa mety tsy safidy ny kandida ireo mpangalabato. Tompon'andraikitra voalohany amin'izany ny fanaovana lisy mpifidianana tsy marina sy feno osoka izany ny genie sy ny ministera ny atitany satria ireo lehibe ny distrika dia olo-mpanjakana daholo. Mbola sa ilazaindray ve ny filohan'ny genie fa tsy misy ny fiantraikany amin'ny valim-pifidianana ilay doublon araky ny teniny natao tany aloha. Mazava mantsy ny tatitra nataon'ireo olona fa tena nisy fiantraikany tokoa ireny. Niara-nahita daholo ihany koa ny rehetra amin'ny pirofo nentin'ireo olona izay niandraikitra izany enquête parlementaire izany. Tompon'andraikitra ihany koa ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana satria izy ireo no ny tsara farany ny voka-pifidianana tamin'izany izay ho filoham-pirenena io. Rehefa fantatra izany fa nisy ny alabato dia azo lazaina fa tsy voafidim-bahoaka ny mpitondra amin'izao fotoana izao satria lany tamin'ny alabato. Mahasa iteny ve izy ireo fa fifidianana mangarahara sy demokratika no nisy teto? Raha ny fanadiadiana aloha dia sady tsy demokratika no tsy mangarahara ny fifidianana. Aiza ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana amin'izao vokatry ny fanadiadiana izao? Ny raha faharoa izay mety nisy fifandraisany tamin'ny resaka doublon iny koa dia ny fampidirana antsokosoko ireo fitaovam-piadiana. Samy gaga angamby isika fa nandritra ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ny taona 2024 iny dia ny kandida Andry Rajoelina dia nanao fampisehoana ireo lazaina tamin'izany fotoana izany fa ho fitaovany miaramila. Gaga ihany koa ny rehetra fa nisy fitaovam-piadiana narantiranty teny Mahamasina ny 20 Janoary 2024. Tsara ho marina fa io daty ny 20 Janoary 2024 io vao nandray ny fitondrana ny tompon'andraikitra ankehitriny ary ireo teo aloha dia nilaza fa tsy nampiditra an'ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo. Izary zany no nampiditra an'ireo toy izao ny tatitra nataon'ireo olona momba izany. Voamarina tamin'ny alalan'ny fanadiadiana fa nisy tokoa ny fitaovam-piadiana mahery vaika nampidirina teto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara izay tsy nanaraka ny tambazotra ofisialy sy ny lalàna velona mifehy ny fitaovam-piadiana. Etsankilany dia tsy afaka nanapirofo ny fisiana antotan-taratasy ara-dalàna manamarina ny fiavian'ireo fitaovam-piadian'ireo sy ny fomba nampidirana azy ary ny fomba nividianana azy ny tompon'andraikitra samihafa izay nanaovana fanadiadiana. Nilaza ny samby gaga sy talanjo ny manamboninahitra ambony rehetra tao amin'ny tafika ny zandary ary ny polisy rehefa nahita ireo fitaovam-piadiana narantiranty teny Mahamasina ny 20 Janoary 2024. Ny mahagaga ihany koa dia tsy mbola nisy fanadiadiana lalina nataon'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajana mikasika an'izany hatramin'ny taona 2024 ka mandrakity ny androany. Noho izany dia takiana amin'ny rafi-pitsarana maefa ny fanokafana fanadiadiana lalina mikasika izao fampidirana amin'ny fomba tsy ara-dalàna fitaovam-piadiana mahery vaika eto Madagasikara izao satria dia manokatra varavarana ho amin'ny zavatra mamoa fady eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Mazava izany fa nampidirina antsokosoko ireo fitaovam-piadian'ireo dia saika natao inona izany ireo raha toka tsy lany ny kandidan'ireo nampiditra azy. Fanontaniana goavana mihitsy io satria ny filaminana teto amin'ny firenena mihitsy no voatohitohiny. Move izany dia tafiditra ao anatin'ireo tambajotra ny mpivarotra sy mpividy fitaovam-piadiana antsokosoko ny olo-mpanjakana eto amintsika. Ny raha fahatelo dia momba ireo famatsim-bola niadiana tamin'ny coronavirus. Efa maro tokoa ireo nitaky ny mangarahara momba ireo famatsim-bola ireo fa tsy nisy mihitsy izany ankehitriny ary mbola nanamafy izany ireo olona araka izao tatitra izao.
zavatra hitatsika eo dia hoe ivolio dia nalefa ny vidianana zao ny vidianana ria fa tsy mazava amin'ny fomba ahoana nampiasana azy. Nisy ny vidianana extracteur d'oxygène, nisy ny vidianana ambulance amin'ireo kojakoja maro samihafa sy ny sisa sy ny sisa. Fa kosa tsara ho fantatra amin'ny fomba ahoana ny nampiasana azy, misy ve ny tolo-barotra zany mendrika azahoana valiny daholo zany. Manahoana ny passation de marché, marché restreint io sa marché ouvert, izany ny olona nahazo an'ireo marché reo izay tompoko vavy ny antony ny antsony ireo ministera tompon'andraikitra, ireo ministra reo mba hitondra ny fanazavana makasika izany rehetra izany. Tsy tataratra ozy ateo ny fitsinjarana mirindra sy mitovy amin'ireo fanampiana ireo teo anivony fatra 2020. Nisy ireo izay afaka ny sitraka ary maro dia maro ireo izay velotaraina fa tsy mba mijerena mihitsy, nefa ny vokatra ireo fepetra no raisy ny fitondram-panjakana andritry ny fotoam-pahamehana ara-pahasalamana dia nipaka manerana ny nosy ka miteraka fimenomenonana sy fahasorenana mihitsy ara eny anivony fiarahamonina sy ny isa tokantrano. PDB ireo tompon'andraikitra nantsona ozy ateo. Tsy misy intsony araka zany ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka. Mazava fa hatramin'ny fampiasana ny vola ka hatramin'ireo fizarana samihafa nataony fitondram-panjakana dia tsy nisy mangarahara ary nanjaka ny fitongilanana sy ny fanavakavahana. Ny raharaha fa efatra farany dia momba ilay raharaha tany amin'ny fonja ny farafangana dia ny famonoana ireo gadrantsoka. Azo lazaina fa tsy nisy ny fanajana ny zon'olombelona raha iny raha iny araka izao atatitra izao. Tsy mbola fantatra mazava treto ny raharaha famonoana gadra tany farafangana iny. Nandray ny andraiky ny ankoho ireo loholona tamin'ny alalan'ny enquête parlementaire ka nisy nanaovana fanadihadiana ity raharaha tany farafangana ity. Dia nitsapanay sy hitany ny fanadihadiana ny tsy fahaizana mandray andraikitra sy ny fifanoliana andraikitra tamin'ny toe-javatra anseho satria dia nikorotana tanteraka ny fanarahana ny toromarika menireo nieritreretina hoe hitondra ny fandripalemana tamin'izany sy nametrahana ny andraikitra amin'ny famerenana andray ny voafonjy ireny. Ny fahatelo dia fampiasana fitaovam-piadiana tafahoatra na hoe usage excessif d'arme. Izay rehefa nydiniana dia ohatrany tao tsy mahatianina tsy professionnel akory ny mpitandro amin'ny filaminana nieritreretina ampanirahana anatanteraka ny iraka. Ary ny fahaefatra dia efa tena tsy izy tsony ny fonja eto amintsika ary dia na ny atao hoe ny condition carcérale raha moa zany ny fitazomana ireo voafonja tompoko dia tsy manaraka ny tokony ho izy intsony ary manahirana dia manahirana ihany koa ny fifangaron'ny voafonja amin'ny fisin'ny zaza tsy ampitaona voatana amponja tany farafangana. Raha ireo tatitra ireo izany no fitininy dia tsy mampisalasala
ary tsy marina mihitsy ny voka-pifidianana teto amintsika. Tsy misy ny fanajana ny lalàna velona, ary tsy misy ny fanajana ny zon'olombelona, na ny zon'mpifidy zany, na ny zon'ireo voafonja izay nitsoka. Nisy olo tena ny RMDM no mamitina tena zava-misy marina. Raha ireo tatitra nataon'ireo senatera reo no mienona dia tena tsy misy eto Madagasikara mihitsy hoe état de droit. Tantandalana zany tsy misy. Faharoa, tsy misy eto koa ny atao hoe bonne gouvernance na fitantanana raha madio sy mangarahara, tsy misy eto. Ary fahatelo, tsy voahaja eto amin'ny tany sy ny firenena ny atao hoe zon'olombelona droit de l'homme. Association du malfaiteur no misy eto, na fikambanana olona mpanao ratsy no misy eto. Mba tsy tenenana hoe nimpitondra antsika fa tena tsisy fandraisana raikitra mihitsy ary ny zavatra misy. Ny fanontaniana mipetraka izany dia ny hoe lanim-bahoaka marina ve ny mpitondra ankehitriny ka sady ara-dalàna no aratrariny? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?